Halleluja. Miarabantsika rehetra amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy. Tonga amin'izao volana voalohan'ny Marsa 2024 zao. Izay telo mianaka dia faly mandray ianao eto miserasera miaraka aminao eto amin'ny Facebook. Miaraba ny mpanaraka rehetra izay efa en ligne izay ho avy ihany koa. Taka ny felana, Angeline, Iera Albenja, Ianta Malala, Isabelle Soaria, Novolaina, sy ny rehetra izay manaraka ity fotoana ity. Tsara Andriamanitra, tsara Andriamanitra antsika ary ny zavatra voalohany aloha dia hivavaka antsika metraka an'izao fotoan'izao eo ampelantanan'Andriamanitra. Satria tsika tsy mahefa nininy raha tsy eo Andriamanitra. Raha tsy eo ny fanahin'Andriamanitra, tsy afaka maneho inona isika. Andao tsika hivavaka asan-drato ny feonao. Dia angatao Andriamanitra hoe Tompo, aoka izao fotoana izao dia fotoana anao sy anahy Andriamanitra. Tenenao izany rainao any an-danitra satria hoy izy ny tenin'Andriamanitra raha misy roa na telo mivory amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia eo afovoany izay eto mihoatra ny telo dia eto izany Jesosy ary raha eo ihany koa ianao manaraka dia Jesosy miaraka aminao eo ihany koa. Asan-drato ny feontsika dia ndeontsika hivavaka. Raha izy ny an-danitra tsara indrindra makasitraka anao misaotra anao amin'izao andro nomenao izao ahafahanay Tompo midera sy mankalaza ny anaranao. Ahafahanay miandrandranao, manompo anao, mahafantatra ny sitraponao. Raha izy ny an-danitra oka izao fotoana izao dia ho fotoana tsika Tompo. Oka hisokatra ny lanitra, oka hifandray ny lanitra sy ny tany amin'izao fotoana izao amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy. Fa tsara ianao arpanao ny tsara. Tompo kasio ny foniny tsirairay avy androany ary oka ny voninahitra ao iseho Andriamanitra miaraka amin'ny heri ny fanahinao masina amin'ny anaranao Jesosy malalo. Kasio ny foniny tsirairay avy. Amen. Amen. Tsara ny tompontsika. Halleluja. Tamin'ny volana lasa teo tsika dia ny lohatenin'ny volana teo dia hoe volan'ny fahazotoana. Araka ny hitanao amin'ny sary dia ny volana tamin'ny lasa teo dia hoe vola fahazotoana ary ny zavatra moa dia izao hoe ianarantsika foana ny sitrapon'Andriamanitra. Ianarantsika foana ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ohatra ianao hoe misy toroteny tianao henoina indray ny amin'iny na hoe misy toroteny mba mahaliana anao tamin'ny volana lasa teo dia aza diny fa manana kanal YouTube ihany koa tsika satria marina hoe mandeha eto amin'ny Facebook ty fotoana ity sy ny fotoana rehetra izay ataontsika fa mandeha ihany koa amin'ny YouTube dia aseho an'ny teknisianina eo ny roy momba ny YouTube hoe ACI Ministry ka afaka misabonenao dia afaka mijery an'ireo toroteny lasa sy ny zavatra aktivité rehetra nataontsika hatramin'izay dia ho hitanao ao amin'ny YouTube. Afaly ihany koa miteny antsika fa nanomboka tamin'ny lahady farany teo no nisokatra ny fiara mivavaka ao amin'ny tempolo masina. Izany hoe nisokatra ny fiangonana tamin'ny alahady lasa teo ary noho ny amehana ara-pahasalamana moa sy noho ny fandaminana dia izay ho avy dia mila misoratra anarana mialoha ka misy an'ilay fisy izay hitanao eo ambany eo. Raha ohatra ianao ho avy dia misy fisy ny eo ambany eo dia manoratra anarana kely eo ianao dia vao manoratra anarana ianao tonga dia efa azo eo ny eo hoe ianao no ho avy misafidy ianao ny alahady tianao atongavana fa ny fotoam-bavaka moa dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora maraina na aty Maurice zany au Cornvieux na any Madagasikara zany dia alahady
amin'ny 7 ora maraina ka fenoy ny fisy mba hahafahantsika manao ny fandaminana zadiny fa ny fandaminana no entsika miady dia manasanao manasa namana ihany koa zara ho any amin'ny namana io fisy io dia izay ho avy dia afaka misoratra anarana ary farany dia fifaliana ho anay satria be dia be ny fijoroana vavolombelona rehefa entina mibavaka dia omen'Andriamanitra ny vahaolana asadinany koa fa misy fisy izay azonao fenoana hoe fangataham-bavaka na ho anao manokana izany na ho fantatra ny rehetrarehetra isoran'Andriamanitra satria betsaka ny zavatra vitan'Andriamanitra betsaka ny asa nataon'ny Tompo ary Andriamanitra velona izy. Halleloia. Andao tsika nandratra ny feo antsika dia teny hoe Tompo misaotra anao amin'ny zavatra rehetra izay natao. Halleloia. Asandato ny tananao sy ny feonao dia andao tsika hideran'Andriamanitra androany. Season bula wa don't know me so jana.
tamin'ny volohany volana febroaritsika no nahazo ny teny faminaniana avy amin'Andriamanitra ny momba ny volany fahazotoana. Mino fa anandray lesona tsara ianao fantatrao ny tokony atao tamin'ny volana febroary ity. Ina moa mahatonga antsika mametraka ny hoe misy teny faminaniana isam-bolana, satria misy takantsika mandreny vaovao isan'andro amin'ny Facebook na amin'ny radio na amin'ny télé, dia misy vaovao koa omen'Andriamanitra ho atsika, ho an'ny fiainantsika, vaovao avy any an-danitra. Alleloia! Ary Andriamanitra moa dia marina amin'ny teniny foana. Misy antony ahafahantsika hoe mametraka ny voalohany volana, ary ny volana iray manontolo eo ambany loha hevitra anankiray. Raha ny fahazotoana manokana resana dia ny fantoka manokana momba ny fahazotoantsika tamin'ny volana febroary. Izany tsy midika hoe ny volana marsa lasa tsisy fahazotoana intsony, tsia, fa ny fantoka manokana momba ny fahazotoantsika, satria ny tenin'Andriamanitra dia révélation na lakile any lanitra fahatsika mandroso eo amin'ny fiainantsika. Ina moa ny antony mahatonga antsika hoe mametraka ny voalohany volana, isaka ny voalohany volana tenin'Andriamanitra, ary fanambarana any an-danitra hoe inona loha hevitra. Voalohany aloha amin'ny Romanina toko 1:11, Romanina toko 1:11 dia miteny hoe akoha raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany, ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Amen. Izany hoe raha masina ny voalohany andro voalohany amin'ny volana dia masina avokoa ny volana marsa rehetrarehetra. Alleluia! Ary aza diny fa Andriamanitra ny toerana voalohany, izy foana ny numéro 1. Androany le 1er mars, androany izany premier izany dia atokana foana ho an'Andriamanitra. Izay voalohany rehetrarehetra dia atokana ho an'Andriamanitra. Izay mahatonga antsika hoe isam-bolana dia miandrandra ateny loha hevitra, teny faminaniana avy amin'Andriamanitra, afaly miteny amintsika fa androany tsy nandao antsika Andriamanitra. Efa nandefa ny teniny izy, efa nandefa loha hevitra tokony hodiny antsika. Isam-bolana ihany koa izy io, satria azao ny teniny Apokalipsy toko 2:20, andininy voalohany faharoa ka hatramin'ny fahatelo. Apokalipsy toko 2:20, andininy voalohany faharoa ka hatramin'ny fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary izy naneo ahy onony ranonaina, mangano anitra ka vato kristaly, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Amen. Teo afovoany lalambeny, ateny an-daniny roa ny siony, nisy hazonaina mamoa voro 12 samihafa, sady mamoa isam-bolana. Amen. Ary ny ravinazo dia ho fanasitranana ny firenena maro, ary tsy misy ozona intsony, ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ho eo aminy, ary ny mpanompony dia anompo azy. Amen. Isam-bolana misy raviny mamoa eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, ary le ravina iny dia manasitrana ny firenena maro. Inona moa le ravina azo eo ranona iny dia ny tenin'Andriamanitra, ny révélation avy amin'Andriamanitra, ny fomba tokony ataotsika mba hahafahantsika tojo amin'ny tanjona izay irintsika eto ambonin'ity tany ity. Aza diny fa amin'ity taona ity dia taonany atao hoe taonany fahavokarana, taonany fahavokarana. Ary hitantsika amin'ny Salamy 4:7, andininy 7:12, miteny tahaka an'izao hoe ho feno ny trano fitehirizanay, ka isy vokatra betsaka samihafa karazana, hiteraka arivorivo sy alinalina ny ondrinay, any antsahanay ataovy amen raha ho anao zany
amen. Izany hoe amin'ity taona ity dia misy fahavokarana goavana ho an'ny fiainanao. Marina na dia mahita ny zava-misy aritsika fa tsika miaraka amin'Andriamanitra mahatoky izay rien n'est impossible à Dieu. Tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao. Alléluia. Rehefa nyteny Andriamanitra hoe amin'ity taona ity tsika mahazo fahavokarana be dia be, eo amin'ny trano fitehirizantsika izy vokatra samihafa karazana hiteraka arivoarivo sy alalina ny ondrintsika, araina tsarantsika, ny asantsika, ny zavatra rehetra izay ataontsika. Dia izay zany ny tenin'Andriamanitra. Amen. Volana teo tsika nijery momba ny atao hoe fahazotoana mba ahafahantsika misy ny vokatra. Ty volana ity koa dia omentsika ho voninahitra Andriamanitra mba ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra, ahafantarantsika hoe inona ny tokony atao ahafahantsika mahavokatra eo amin'ny fiainantsika. Alleluia. Atsika miandrandra'Andriamanitra manompo ny masosika any amin'ny tendrombohitra hafintsika. Alleluia. Andao ataontsika izay iry izay hoe manompo ny masoko any amin'ny tendrombohitra hafo aho. Alleluia. Satria tsara ny tompontsika, aiza ny idiantsika fa any aminy. Alleluia. Senay avy any aminao
hoaiza moa zay nitodika raha tsy any aminao Andriamanitra ary androany amin'izao fotoana sahabily izao Andriamanitra oka hotariany fananamasiny zay oka tsy amin'ny fahaizanay tsy amin'ny sainay fa oka amin'ny fanahinao Andriamanitra satria any aminao no masonay androany. Halleluja, halleluja, tsara ny tombotsika androany a mila fatatsika ny sitrapon'Andriamanitra raha tiatsika ahavokatra isika eo amin'ny fiainatsika dia araka ny teniny hoe ao amin'ny baiboly hoe isy fahavokarana eo amin'ny fitehirizantsika eo amin'ny asantsika momba atsika rehetrarehetra dia mila fatatsika zany ny sitrapon'Andriamanitra, mila fatatsika hoe inona no tokony atao, mila manaiky ny fitarihan'ny lalana isika. Halleluja, satria rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia misy lalana foana. Na mety misy ary ny lagera, mety misy ny corona, mety misy ny zavatra manahirana, fa faly amlaza aminao fa misy lalana miaraka amin'ny Tompo. Ataotsika izay hira zay. Misy lalana zay no maniniho ahy, nasarotra ny zava-misy anao lalana ho izy, izy no mitantana ny fiainako, alisanandro faly aho fizano mana lalana ho ahy. Misy lalana zay no maniniho ahy, nasarotra ny zava-misy anao lalana ho izy, izy no mitantana ny fiainako, aisanandro faly aho fizano mana lalana ho ahy. Izy mana lalana ho ahy. Halleluja, halleluja. Mpanao lalan'Andriamanitsika, mpanokatra lalana ny tany efitra ny Andriamanitsika, mahavita maborotsaka ny mana any ny efitra ny Andriamanitsika, mahavita mandrotsaka ny fahasoavana lehibe eo amin'ny fiainanao ny Andriamanitsika. Zany anefany ny fitarian-dalana dia avy amin'ny fanahy masina, tsy avy amin'ny herintsika, tsy avy amin'ny saintsika, tsy avy amin'ny hoe satria misy fahaizana amin'ny torotenina hoe mianatra be, fa avy amin'ny fanahy masina. Raha tsy misy ny fanahy masina tsy mahavita ninina isika. Andaontsika hiteny amin'ny fanahy masina hoe fanahy masina tario aho midiny ianao. Tiako hoe tena amin'ny fonao ray manontolo mangataha ny fanahy masina androany mikasika ny fiainanao, mikasika mombanao rehetra. Mivavaha ianao atao vavaka izao fiankofana izao. Fanahy masina tonga sohitry anahy, mandray ianao zahay raiso ny toerana, ianao nandrandrainay, milanao ny fonay, fa maniry maro ny fanatrehanao. Fanahy masina tonga sohitry anao, mandray ianao zahay raiso ny toerana, ianao nandrandrainay, milanao ny fonay, fa maniry maro ny fanatrehanao. Avy mamelona
tonga soitrana mandray ianao zahay raisony toerana ianao mandrandrainay milanao ny fonay fa maniry mafy ny fanatreana fanday masilo tonga soitrana mandray ianao zahay raisony toerana ianao mandrandrainay milanao ny fonay fa maniry mafy ny fanatreana aby mamenoy tanteraka mahery anao tsy ho feno zavatra afa-tsy ianao hitondray ny fiainanay tompo ao anatiko fanahy masino mamiko indrindranao aby mamenoy tanteraka mahery anao tsy ho feno zavatra afa-tsy ianao hitondray ny fiainanay tompo ao anatiko fanahy masino mamiko indrindranao fanahy masino mamiko indrindranao fanahy masino mamiko indrindranao fanahy masino mamiko indrindranao. Halleluja. Faly isika ny mifanatrehan'ny fanahy masina androany. Halleluja. Makasitraka ny Aurelia sy pasteur Normand ihany koa izay manaraka antsika eto miaraka mideran'Andriamanitra eto ary afaka maka ny toeranareo nareo mianaka isorana n'iny tompo amin'ny zavatra rehetra. Halleluja. Mino fa ao tsara antsika rehetrarehetra avonina ny andray amin'ny fanambarana sy ny tenin'Andriamanitra ho amin'ity volana ity. Alohan'izany anefa dia mila fantatsika fa efa akaiky ny fiavian'i Jesosy ary efa miaina ny fotoana farany ny zanak'olombelona satria efa akaiky ny fiavian'i Jesosy. Eto dia hitondranao vetivety, hanokatra ny masonao, hanokatra ny sainao. Aovakitsika ny tenin'Andriamanitra hoe ny tenin'Andriamanitra dia velona ary mipetraka amin'izao andro iainantsika zao mihitsy. Tena hoe zao andro iainantsika zao tena mipetraka ny tenin'Andriamanitra. Dia amaky ny tenin'Andriamanitra tsika sady isy sary na présentation zay ho hitanao, zay ho asehoanao hoe tena marina ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra aloha amin'ny Marka manomboka amin'ny toko 17 manomboka amin'ny 1:1. Halleluja. Marka toko 17 amin'ny 1:1. Za aloha saka nientana ihany kely hoe isika mividiana baiboly, boky. Halleluja. Ny antony mantsy dia zao manana planina ny fahavalo anositra teny maromaro ao anaty baiboly ka tian'izy ireo atomboka amin'ny baiboly elektronika zany. Dia zay ny tenenako anao hoe androany ianao dia efa manaova planina hividy baiboly boky dia mbola tsy voaovan'jareo le ao anaty baiboly satria betsaka ny zavatra ao anaty baiboly tian'jareo asorana. Ohatra hoe
ny fanambadiany lasany lahy tianjareo amarinina dia tiano asorina momba n'iny zavatra iny ao anaty baiboly, satria ny baiboly miteny hoe tena loza amina tambo voaozona zay manao fanambadiany lasany lahy. Ary ao amin'ny Romanina moa izy miteny hoe satria izy ireo tsy nahalala ny tavan'Andriamanitra dia nahavelan'Andriamanitra amin'ny fisainana ratsy, ny lahy ho tian'ny lahy, ny vavy ho tian'ny vavy. Zay ny zavatra misy dia zay ny teneniko anao hoe mividiana baiboly, boky ianao manomboka zao ataovy planina ao anatinao zany dia amin'izay na dia anao ny ataony aza ny fahavalo efa tara loatra, satria tsika kristianina ampahalalan'Andriamanitra ny sitrapony, ampahalalan'Andriamanitra ny zavatra mety iseho any aoriana any. Alleloia. Ka manentana ianao hividy baiboly amin'ny baiboly boky na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny gasy na zay teny tianao io fa mividiana boky. Alleloia. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Marka 7:10 manomboka amin'ny 1:1. Ary no niala teo amin'ny kianjan'ny tempolo Jesosy dia hoy ny mpianany anankiray taminy: mpampianatra, akory re ireto vato sy rafitra ireto? Inona moa zany? Tamin'izany fotoana zany dia tao an-tempoly, teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy Kristy. Rehefa teo amin'ny kianjan'ny tempoly Jesosy Kristy dia indrindra tompoko fa misy olana kely ara-teknika teo. Averintsika ilay tenin'Andriamanitra teo amin'ny Marka 7:10 teo 1:1. Ary nony niala teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy dia hoy ny mpianany anankiray taminy: mpampianatra, akory re ireto vato sy rafitra ireto? Tamin'izany fotoana zany dia nafinaritra nojerena tahaka ny ohatran'izao hoe ny zava-misy any Dubai na any New York rehefa mijery an'ireny tanàna mahafinaritra ireny ianao, dia tahaka an'izany koa Jerosalema tamin'izany fotoana zany. Ary indrindrandrindra ny tempoly Jerosalema, jerentsika ny eo amin'ny sary hoe ohatry ny ahoana zany tempoly Jerosalema zany. Alleloia. Hitanao amin'izao hoe tempoly goavana ny tempoly Jerosalema. Ary rehefa ohatra ka teo ny mpianany dia nanontany Jesosy hoe tena tsara, akory re ireto vato sy rafitra ireto? Dia eo amin'ny 2:2 ary Jesosy nanao taminy hoe: hitanao va ireto rafitra lehibe reto? Tsy avela isy vato ifango eto ka tsy horavana. Amen. Amintsika zao miteny zao, le sary teo aloha teo iny tempoly Jerosalema tamin'izany fotoana zany. Dia jereo tsara zao araka ny tenin' Jesosy Kristy hoe tsy avela isy vato ifango eto ka tsy horavana. Zany hoe horava le tempoly Jerosalema io misy dikany ara-panahy koa le faharavana tempoly aloha zay ho hazavana manaraka. Fa eto zany le hoe tempoly Jerosalema mihitsy hoe rava. Dia jerentsika amin'ny sary faharoa hoe tena rava marina. Amin'izao fotoana zao ohatran'io zao ny le tempoly Jerosalema nafinaritra be hita teo, ka marina eto aloha zany ny teny Jesosy hoe tsy avela isy vato ifango eto ka tsy horavana. Amen. Eo amin'ny Marka 7:10 tsika. Iteo amin'ny 1:7 Marka 7:10. Ary nipetraka teo tendrombohitra Oliva tandrifin'ny tempoly izy, dia nanontany azy manginginy Petera sy Jakoba sy Jona ary Andrea hoe: alleloia, misy le mpianatra aloha mahafinaritra fa na eo ary ny rehetrarehetra dia misy ny sasany mba manontany mangingina ihany hoe: lazao aminay, roviana no isy zany, ary inona ny famantarana rehefa ho tonga zany rehetra zany? Milaza ny fiaviany io Jesosy, nanontany ny fiaviany Jesosy Kristy ireo mpianany ireo hoe oviana ny zavatra iseho satria horava zany ny tempoly. Hitanao iny fa rava ny tempoly oviana ny iverenanao Jesosy. Dia ozy izy amin'izay eo amin'ny 5. Ary Jesosy nilaza taminy hoe: mitandrema fandrao isa mitaka anareo,
fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izao no izy ka maro no voafitany. Amen. Misy ve zany amintsika zao miteny zao de tiako hitanao mihitsy ty sary ty hoe tany Afrika tany ary tsy Afrika fotsiny, misy koa any Rosia any, misy koa any hafatra, na ao a Madagasikara za misy an'izany. Misy olona miteny hoe izy ny Jesosy, izy ny Jesosy Kristy. Ty zalahy anankiray ty zao de nalaza be mihitsy hoe izy ny Jesosy tonga teto an-tany, de nakany ampiangonana ny tena nisy fiangonana kristianina nandray anazy mihitsy. Araka ny hitan'ny saritanao io nisy miaramila sy ny fitondram-panjakana mihitsy ary nandray anazy hoe ity zany le Jesosy. Nefa zao moa i Jesosy io efa any ampigadrandra, ary tsy haiko na efa maty moa izy io raha fahafantarako anazy. Fa marina koa eto ny tenin Jesosy hoe mitandrema fa so isa mitaka ianareo fa maro no avy amin'ny anarako hoe izao no izy fa maro no ho voafitany. Any Madagasikara koa misy olona manao an'izany hoe izy ny Mesi, izy ny Jesosy fa zao no teny Jesosy tandremy, satria misy ny olona ho avy amin'izany. Eo amin'ny fahafitotsika zao tenin'Andriamanitra 1:7 ara-mandre ady sy filazana ady ianareo dia aza matahotra, tsy maintsy isy zany nefa mbola tsy tonga amin'ny farany. Amen. Io tenin'Andriamanitra io ngamba tsy zoviana amintsika ny zava-miseho ankehitriny androany hoe misy ny ady jereo nge ny sary, misy ny ady, misy ny hoe filazana ady hoe 3e guerre mondiale na mety iseho, miady atsy, miady ny roa. Zao ny Ukraine sy ny Russie zao miady, retsika rehetrarehetra zany. Alleluia. Ary ato aloha misy mahita hoe tsy mahita sary de miangavy ny teknisiana hoe raha mahita. Ok. Dia hitanao hoe amin'izao fotoana zao misy ny ady ary misy ny feoana ady, misy araka ny teny Jesosy hoe ara-mandre ady sy filazana ady ianareo dia aza matahotra. Amin'izao zavatra misoa zao zany tsika kristianina, araka ny teny Jesosy tsika aza matahotra, satria izy zany tsy maintsy izy zany izy nefa mbola tsy tonga ny farany. Hitanao zany fa miseho le izy eto amin'ny fahavalo amin'izay tsika hoe fa izy firenena hitsangana mely firenena ary izy fanjakana hitsangana mely fanjakana. Efa fantatsika zany, izy amin'ny firenena mitsangana mamely firenena. Misy koa firenena hoe misy mpanjaka de mitsangana mamely mpanjaka anankiray hafa ihany koa. Misy zany rehetrarehetra. De toizantsika ny eo amin'ny fahavalo, ary izy horohorontany any amin'ny tany samihafa. Ireo tsara ty sary ty, hitanao tsara, misy horohorontany any amin'ny tany samihafa. Tena misy le horohorontany. Hitanao hoe mipoaka ny volcano any Indonésia ohatra, de misy ny tsunami, misy ny horohorontany any Japon. Efa retsika zany, efa niainantsika ihany koa ny horohorontany. Ary horohorontany tena mahazendana araka ny hitanao amin'io sary io hoe horohorontany tena mandravarava mihitsy. Izatsika sadisy ny mosary, sadisy ny mosary. Hitatsika ny hoe na any Madagasikara aza any atsimo misy ny mosary. Hitatsika amin'ny sary eo hoe betsaka ny zaza mampanahelo tsy manako-anina, betsaka ny olona tsy manako-anina noho ny ady, noho ny mahitany, noho ny zava-misy. Fa ny tiako isitomana ny sainao hoe zay zavatra rehetra teneniny tenin'Andriamanitra eto, teneniny Jesosy Kristy eto, de efa misy amin'izao fotoana izao. Nefa ahoana izy eto amin'ny fahavalo, izany no fiandohan'ny fahoriana. Izany no ny fiandohan'ny fahoriana. De mbola toizany eto amin'ny fahasivy, fa mitandrema nareo
fahatoloka amin'ny sinedrona sy kapohana ao amin'ny sinedrona ary hitsangana eo anatreha mpanapaka sy mpanjaka no niamika anareo ho vavolombelona aminy. Hitanao hoe ho hitsangana, ho kapohana. Ijereo tsara ny zavatra mahazo amin'izao fotoana izao, ijereo tsara ty sary anankiray ity. Hitanao fa misy fandravana fiangonana rehevo kristianina dia kapohana, vonoana. Le Corée du Nord zao rehevo kristianina dia tonga dia milohana ho faty. Ny Chine ohatran'izany ihany koa amin'izao fotoana izao. Any amin'ireny tany arabo ireny tsy azo ataona ny vavaka ao amin'ny Jesosy Kristy ary. Any Inde vonoana ny kristianina tandremo. Efa miseho le tenin'Andriamanitra. Efa miseho le tenin'Andriamanitra. Dia ozy izy hoe amin'ny anarana Jesosy eo amin'ny 10 ary ny firenena rehetra tsy maintsy hotoriana ny filazantsara aloha. Amen. Inona moa zany zao ny ataontsika eto zao amin'izao fotoana izao dia ny mitory ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Hoe misy vaovao tsara ho anao androany. Alleluia. Misy vaovao tsara ho anao, misy vaovao tsara ho an'ny fiainanao androany. Na dia misy ary rehetrarehetra ao, na dia misy fiandroany, na dia tahaka ny rano be manonja azy eo amin'ny fiainany tsirairay, fa misy lalana miaraka amin'Andriamanitra. Alleluia. Ary izay lalana izay no zahoantsika lohahevitra. Satria itsika tsy hoe kristianina mihaino fotsiny, fa kristianina sady mihaino mpanatanteraka no mpakatoa ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Zay isika. Ary zay mahatonga antsika hoe mahafantatra, te hafantatra ny hoe ahoana ny sekrean'ny lanitra, ahoana ny hahafahantsika tonga any amin'ilay atao hoe fahavokarana ary fahavokarana be dia be. Petsaka amintsika manantena ary miandrandra fahafahana avy amin'Andriamanitra. Alleluia. Vakitsika kely ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 7:50. Isaia 7:50. Mino fa ao tsarantsika rehetrarehetra. Tsara ny tompontsika ary mpanao tsara izy. Alleluia. Tiako hoe andaontsika hiteny ny tompo hoe miandrandranao e. Miandrandranao zahay. Andao sitsika hira anankiray indray hoe herintsika mety hoe miandrandranao zay. Ny fananay tompo miandrandranao. Ny fiainanay miandrandranao. Miandrandra fanovana avany aminao zahay. Sandrato ny feonao ataovy zay hira zay aloha. Alleluia. Miandrandranao ao anatiko ao, fiairam-baovao avy aminao, tsy ho toy ny taloha, tombony fiainako, fanahy masinao milanao ahy. Faniri quindi
amin'ny fanahy masintsika. Hitanao hoe ireo ny zava-misy araka le nytenenina teo, zava-misy efa ho avy Jesosy Kristy. Ary isika betsaka drindradrindra ny kristianina rehefa mahita an'ireo zava-misy ireo dia tahakany hoe ranomasim-be, tahakany hoe rano be manondraka ny fiainantsika ireo zavatra tsy milamina ireo. Ary indraindray tsika miandrandra hoe tompo hovao ny fiainanay, tompo miandrandranao avoty izahay, meu asa sahaza zahay, meu fahasalamana izahay, Jesosy milanao zahay. Fantatro fa anisany aninao, anisany miandrandra fahavokarana be dia be eo amin'ny fiainanao. Alleloia. Fa ahoana sisy ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Isaia 7:50 manomboka amin'ny 1 ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalin-dalovana fa mahery. Mahavonjy antsika Jesosy, mahavonjy antsika ny Andriamanitsika. Tsy fohy ny tanany, ary ny sofiny tsy lalin-dalovana fa mahery. Paolos izy fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaina izy. Misy zavatra takian'Andriamanitra amintsika zany ao, fa ny olana voalohany dia ny elokontsika. Fa ny tananareo izy dia voaloto amin'ny rary, ny ratsan-tananareo amin'ny eloka, ny molotrareo miteny lainga, ny lelanareo mibedibedy faharatsiana. Zany zavatra rehetrarehetra zany mila tandremantsika tsy ataontsika, satria mila famonjentsika avy amin'Andriamanitra, mila fanovana fiainantsika avy amin'Andriamanitra. Zay teneniko anao hoe eto tsy resaka hoe fombafomba fivavahana fa pratika ny tenin'Andriamanitra. Alleloia. Betsaka ny zavatra miseho, inona aloha ny ho ataontsika? Zavatra voalohany ataontsika aloha dia mila mahatoky an' Jesosy tsika. Jaona 9:7 miteny hoe ety amin'izao tontolo izao ety no ahitanao fahoriana, fa matoky fa Jesosy efa nandresiny efa nandresany izao tontolo izao. Amen. Mila mahatoky an' Jesosy tsika aloha hoe mahavita azy izy. Mila mino anazy tsika hoe mahavita azy izy. Amen. Faharoa, mila mibebaka tsika. Mila mibebaka amin'ny fahotantsika tsika, satria raha mijery tsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:7-20 sokafo ny baibolinao. Asan'ny apôstôly 7 dia ao nosy izy ny tenin'Andriamanitra hoe 7 hoe koa mibebay anareo ka miverena amonona ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo. Averiko indray le izy teo amin'ny anaran'i Jesosy, koa mibebay anareo ka miverena amonona ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo, ary mba hanirany ny Kristy voatendranareo dia Jesosy. Amen. Andaontsika hibebaka zao alina zao, alohan'ny azahoantsika le loha hevitra amin'ity volana ity, satria itsika mila famonjena, itsika mila fanovana amin'ny fiainantsika, itsika mila n'Andriamanitra tsika hiasa eo amin'ny fiainantsika, itsika mila n'Andriamanitra tsika hoe miaino ny vavaka ataontsika. Alleloia. Andaontsika hibebaka aloha. Asandrato ny feonao efa hitanao zao fa baiboly ny soratana roa ary mahery-ngoa arivo taona lasa tany dia hitanao fa mitombona amin'izao fotoana izao. Olo ny soratry ny baiboly mitombona ny tenin' Jesosy Kristy. Andaontsika hibebaka amin'ny fahotantsika. Mety nanotsika androany ary mandainga koa tsika raha tsy miteny hoe tsy nanota, na dia nandainga kely fotsiny azy dia efa fahotana zany. Tsy teo akany amin'ny hafobe tsika, tsy teo very
eo anatrehan'Andriamanitra sika. Asandrato ny feonao dia mivavah ianao amin'izao fotoana izao. Za hitarika fotsiny atiako ianao mihitsy ny vavaka, hifona, hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Rainaizany an-danitro amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy. Manandratra ny feonay aminao zahay androany Tompo mibebaka marina tokoa amin'ny fahotanay, ary mijoro amin'ny banga ho an'izay nanota ihany koa Andriamanitra. Mamelany elokay, fa tsy mendrika izay na ny antso ny anaranao akory aza, satria izay nanota teo anatrehanao, nanao ny fahotana izay tsy akasitrahanao, nanao fahotana izay tsy tianao. Tompo, tsy nanaraka ny teninao zahay matetika, ho ambebaka eo anatrehanao zahay, fa tsy hanao intsony, tsy hanao fahotana izay tsy tianao Andriamanitra, fa izay tianao ny tianay. Jesosy malalo, ianao ny tomponay, ianao no ato anatinay, ianao no miaina ato anatinay. Foany ny fahotanay Andriamanitra, andraisanay ianao Jesosy Kristy, miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina. Misaotra anao zay satria Andriamanitra mahatoky ianao. Eny, indray izay tsy mivavaka araka ny sitraponao, indray izay tsy miserasera aminao Jesosy, indray mametraka ny fiainanay sy zava-manahirana anay alohanao, nefa ianao Andriamanitra ny alohan'ny zavatra rehetra. Mahatoky anao zay Jesosy malala satria ianao efa niteny, efa nandresy izao tontolo izao, ary tsisy tsy hainao atao, hainao atao ny zavatra rehetra. Anokatra lalana ho an'ny zanakao izay miaino eto ianao androany. Makasitraka anao zay Tompo amin'ny anara maherin' Jesosy. Amen. Isika rehetra anao hoe amen, amen. Obolana toko fa 1:20, 1:30 sy 1:30 dia miteny tahaka an'izao, satria eo tsy misy fahendrenantsika, tsy misy fahaizantsika. Hitanao amin'izao fotoana izao, zao tsika miteny izao, be dia be ny olona manana diplôma be fa chômeur, be dia be ny olona manam-pahaizana fa mitsoaka ny lagera, be dia be ny olona izay mety hoe mpitondra fa voatery mitsoaka, satria izao ny tenin'Andriamanitra. Jereo tsara eto amin'ny obolana toko fa 1:20, 1:30 sy 1:30 ny anaran'i Jesosy. Tsy misy fahendrena na fahalalana na fisainana mahaleo an' Jehovah. Amen. Zany hoe Jehovah zany mihoatra ny fisainana rehetra, mihoatra ny fahalalana rehetra, mihoatra ny fahendrena rehetra. Dia ozy izy, voaomana ny soavalo amin'ny andro iadina, fa ny Jehovah ihany ny fandresena. Amen. Zany hoe afaka manomana ny harenanao ianao, afaka manomana ny fahaizanao ianao, afaka manomana ny zavatra rehetra eo am-pelatananao sy anananao ianao, fa any Jehovah ihany ny fandresena. Amen. Ahoana ary ny toe-po tian'Andriamanitra fa atsika mahavokatra. Inona ny andrandrain'Andriamanitra atsika? Raha mila n'izany famonjena zany tsika eo amin'ny fiainantsika. Inona ny andrandrain'Andriamanitra ho ataontsika sy ho ampiaritsika? Ary izay moa ny lohateny amin'ity volana ity. Jerentsika amin'ny Isaia toko fa 4:50, 1:1. Izay ny teny fototra, Isaia 56:1. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe, zao ny lazainy Jehovah, tandremo rariny ary manaova ny marina, fa efa madiva ho tonga ny famonjeko ary efa iseho ny fahamarinako. Amen. Aveko ny teny fototra, tandremo ny rariny ary manaova ny marina, fa efa madiva ho tonga ny famonjeko Jehovah ary efa iseho
ny fahamarinako. Amen. Noho izany zany toe-potakian'Andriamanitra amintsika, ary zay no loha hevitra amin'ity volana ity, ambara amin'ny anara-maherin'ilay tompony tompo, mpanjaka mpanjaka, ilay andrina ny fiadanana, ialay Jesosy Kristy, ilay nametraka anao ambany fanekena, ambara amin'ny anaran'i Jesosy fa ity volana Marsa ity dia volan'ny rariny, volan'ny rariny. Halleluja, fikatsahana ny rariny. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tandremo ny rariny ary manaova ny marina, fa efa madiva ho tonga ny famonjeko ary efa iseho ny fahamarinako. Amen. Tandremo ny rariny. Hijerisika momba ny rariny amin'ity volana ity. Zany rariny zany ohatra hoe misy zavatra miseho, dia tena tsy rariny zany, fa zao hijerisika inona zany rariny zany, tandrematsika zany rariny zany ary ataotsika ny marina, satria efa madiva ho tonga ny famonjeny Jehovah eo amin'ny fiainanao. Amonjy anao Jehovah. Halleluja. Ary iseho ny fahamarinan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Toy izatsika ny teny ao amin'ny Isaia 2:3-4, fanamafisana an'izay sy fandraisany ity taona fahavokarana ity amin'ny zavatra tenenin'ny Tompo. Isaia 2:3-4, mitehatratra izy amin'ny anaran'ny Tompo ary hitoetra ny hevitra ny rariny. Amen. Jehovah tsara ny rariny hitoetra ny hevitra ary ny fahamarinana onina ao amsa mahavokatra. Amen. Hitoetra ny hevitra ny rariny ary ny fahamarinana onina ao amsa mahavokatra. Ny rariny zany na ny hevitra ndray miainana ny hevitra, zao ny zanak'olombelona. Indray ianao mieritreritra hiainana ny hevitra zany, hoe miainana ny hevitra tsy ampy vola am-pelantanana, tsy ampy ny zao misy ny tsy fahampiana, tsy fantatra tsony ny asa, mety voaroaka amin'ny asa, mety marary, mety zao. Zay ny atao hoe any ny hevitra. Fa zao teneniko anao vaovao tsara ho anao, ho any ny hevitra ny rariny, anenjika anao any ny rariny. Halleluja. Ary ny fahamarinana dia onina ao amin'ny sa mahavokatra. Zay rehefa any ny rariny dia manaraka ho azy ny fahamarinana ary isa avokatra eo amin'ny fiainanao. Aza dino ny tenin'Andriamanitra, tandremo ny rariny ity volana ity dia volan'ny rariny. Andao hikatsaka ny rariny, andao hitady ny rariny satria efa kaiky ny famonjeny Jehovah ary fiposaka ny fahamarinany. Ary ny fahamarinany dia mipetraka any amin'ny lohasaha mahavokatra. Ny rariny any ny hevitra. Halleluja. Araka ny tenin'ny Tompo hoe raha mihaino ny tenin'Andriamanitra ianao androany ka makatoa ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina ny didiny dia anenjika anao ny fitahiana. Ho tahina ianao raha niditra ary ho tahina ianao raha mivoaka. Ny rariny anenjika anao ary ny fahamarinan'i Jehovah hitoby eo amin'ny lohasahanao amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Tahian'Andriamanitra indrindra ianao ary oka hipetraka ao am-ponao sy ao an-tsainao amin'izao fotoan'izao ny rariny, ny fikatsahana ny rariny satria volan'ny rariny ity volana Marsa ity. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy entiko fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iananao dia hitoetra ao an-trano Jehovah andro lava ianao ary ny rariny anenjika anao any hevitra ary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahamarinan'Andriamanitra hitoby ao amin'ny lohasahan'ny fahamarinanao amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Tahian'Andriamanitra ianao misy lalana ho anao ary efa madiva ho avy ny famonjeny Jehovah. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy tahian'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao ary miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina ampitiavana be lehibe. Amen.